voalohany indrindra aloha dia faly misaotra an'Andriamanitra satria ny vehivavy dia nahazo fotoanana manokana mihitsy ny amin'ny valomarsa zany ary dia tsaroana hoe enikajy eniboninahitra amin'ny vehivavy malagasy fa tsy diso anjara amin'izany ary dia miarahaba sahady ny vehivavy rehetra koa isa-tokantrano isam-pianakaviana hoe mba hatsapa zany hoe atsara ny vehivavy eto amin'ny tany sy ny firenena ary le hoe vehivavy kristianina fampandrosoana ny fianakaviana zao ny fiainana ara-panahy ny fanahy mahaolona ary izay indrindra ny tiako ametrahana hoe rehefa mampitodika amin'ny vahoaka amin'Andriamanitra mitarika ny mpitondra dia modely ambony indrindra zany ary sarobidy satria tokony ho fantatry ny olona ho tsaroana nge hoe mandalo ty fiainany ity fa kosa hoe mandrakizay antsika ve mandrakizay ny amin'ny paradisa sa mandrakizay ny amin'ny fahaverezana zao nefany misy an'ity fotoana ity dia hoe mbola andro pahasoavana mbola andro ny famondram-po mbola andro mpitahiana ary dia izay ny tiana hoe hitodian'ny olona amin'ny lalana tsara izay tokony izorana